Ny tohiny mahakasika ny raha politika ndray no bosibosy no fakafakana zarazaraitsika eto. Ary naneho hevitra manko itiniko Roberto tsy ino moa zany fa resaka mahakasika ny fifadibadiana na ireo solombavam-bahoaka zany na ben'ny tanàna izay mivadibadika ao anatin'ny antoko TGV zany na ataontsika hoe anatin'ny vovonana izay iaraha ary zareo ty. Rehefa nisy manko taloha IRD, Mapara, Armada ka izay olona nivadibadika ao dia mila esorina andraisana fepetra hoy ny faneho-kevitra nataon'izay. Eto manko misy video tapatapany izay harahintsika rehefa aveo fa manoloan'izay aloha dia andao fakafakatsika zavatra misy ary zavatra teneniny ty izay ataontsika hoe be diplôma sa hoe inona marina moa no ataontsika hoe zavatra entiny eto amin'ny tany sy firenentsika lasa fangoronan-karena ary zareo mpanao politika reto manko ny zava-misy raha tena marina ary mampametra-panontaniana ihany koa efa teneniny benibeny manko fa ity fitondrana ity dia tsy manana olona tsisy olona koa hisambosambotra olona indray zareo raha ohatra ka hoe tsy manana olona zay mba hatao solombavam-bahoaka na ben'ny tanàna efa nanamafy ministra Sahondra Malala Marie Michel fa hoe izay olona izay nanao propaganda nanao fampelezan-kevitra niaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany no ilaina amin'izany moa ve tena hisy tokoa izany rehetrarehetra zany ka rehefa ahita zareo izay olona mamboaka na dia ataontsika hoe tsy nandalo izany propagande na faneho-kevitra zany fampelezan-kevitra zany dia rehefa mahita olona zareo sambosambory zareo manana cerveau na mamboaka izay tian'ny olona amin'ny toerana anankiray fa tsy maintsy halary zareo atao solombavam-bahoaka na ben'ny tanàna na lokolona mba ho maro anisa tenenitsika teo izay araka ny tenenitenenitsika zay manko dia sahirana zareo amin'izao fotoana izao hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahana mba maro anisa ao amin'io toerana io. Mila tonga saina manko tsika vahoaka aoka tsy voapandrika zareo reto na hoe atao zareo fitaovana indray tohatra fiakara mba hahazahory zareo fahefana satria zareo mpanao politika reto fa indrindraindrindra ity TGV na ireo Armada na liaraiky na ireo mpanohana avy na iza dinosaure politika mpanohana filoham-pirenena Andry Rajoelina ty dia izay hahasoary zareo hahampanankarena zareo ihany fa zareo reo tsy hitsinjo amin'izany vahoaka madinika ary mijaly amin'izao fotoana izao ty raha mbola mahatsapa re tompoko lahy sy tompoko vavy vahoaka malagasy mahatsapa ny fangirifirian'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny tsy ho tenentsika tony zavatra rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy firenentsika fa mangirifiry mijaly koa raha mahatsapa an'izany dia aza mifidy aza manaiky reberebery zareo fa hoe tsy handroso mihitsy ny commune district anankiray raha tsy misy antoko TGV na tsy antoko TGV fa izay vovonany misy an'zareo izay ohatra hoe tsy lany eo amin'ny toerana io fa nga izy ty volam-bahoakany no entina hampihodina ny firenena fa tsy volany abany na vola-baban'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina na volany abany zareo mpanao politika reo volantsika vahoaka no mihodina na trosa zany na trosa avy amin'ny banky foibe zany iraisam-pirenena fa tsy volany abany zareo na volany babany zareo no entina hampandrosan'ny firenena tsika ary izay no hitakina mba ho mailitsika ary haritaka hisokatra ny saitra ny betso ny fanahintsika fa hoe na dia tsy misy solombavam-bahoaka avy amin'ny fitondram-pandrakana eo amin'ny toerana anankiray tokony hiaditsika fa manana zo hisitraka zany vola zany ary ny fampandrosoana dia tsy miankina amin'izany hoe fanampahan-kevitra tokana avy amin'ny filoham-pirenena na vovonany zareo ty matoa ianao mamboaka eo amin'ny toerana anankiray solombavam-bahoaka dia ianao zay tsara tantana na ianao zay koa zafidy zareo mba hampandroso hampiova io district na commune izay misy anao io zay koa izay no angatanantsika mila tonga saina tsika rehetrarehetra aoka tsy azony filam-pandrika ny retoreto aza manaiky reberebery zareo fa na dia ataontsika hoe tsy miaraka amin'ny fitondram-pandrakana ny solombavam-bahoaka eo na mera zany na olona na lehibe ny fatra afaka manao zavatra afaka zay teneniko zay averimberiko ty raha maro anisa tsika ao amin'ny antemera-pirenena na ao anatin'ny volana antemera-pirenena io parlementaire io dia afaka manova zavatra afaka mananga zavatra noho in'izany rehefa mahatrapa mangirifiry fiainanao mitodiha mahatrapa ary rehefa hifidy io no tena marina hoe ity ny olona izay ataontsika hoe hahavita fa tsy hoe tsy maintsy hiaraka amin'ny fitondram-pandrakana hoe Madagasikara tsy maintsy mandesina tsy maintsy mandroso amin'ny aiza moa tsika ty lasa mikrosofahana ny firenena raha nareo hifidy mandiny hoe za ty ve mijaly delestage miakatra ve ny vidim-bary misy rano ve za anatin'ny trano
mandry fahalemana ve za ty ahoana ny fanolanana ahoana mirongatra rehefa andeha fidy dia tadidio zay hoe nahavoavaha olana zany ve ny mpitondra fanjakana zay no imasomasona zay no ataovy miverimberina ao anatin'ny saina sy ny fo sy ny fanahintsika alohan'ny fidy handatsabato zay zay ny zava-misy marina ito amin'ny tany sy firenentsika ity manko misy vidéo tapatapany faneho-kevitry nataon'ity Tiniky Roberto zay pisolelaka avolenta maro zareo pisolelaka eto amin'ity fitondram-panjakana ity koa izay no ilana fandinian-tsaina misaintsaina atsika fa tsy ho reberebeny satria ny fiainan'zareo efa mitohy efa mandeha fa millionnaire billionnaire panarivo atsika vahoaka aty mitsongo voahomana zay koa aoka tsy atao fitaovana na atao tohatry fakarana mba azahory zareo toerana ity misy vidéo tapatapany zay faneho-kevitry nataon'izay fa esorina daholy izeo mpivadibadika ara-politika ary matoa olo mivadika dia tsy mamely zay ny fitondram-pandrakana matoa olo miala dia tsy mamely hoy ohatra ataontsika zao hoe Brunel Zafindratrova Brunel Zafindratrova zao naneho hevitra tonga dia hoe mpanohitra zany aiza isan'izany rehefa tsy mitovy hevitra aminao ve dia mpanohitra koa mijoroa amin'ny fahamarina rehefa tsy mety tsy mamely ny fitondram-pandrakana afaka mizonao ny miala ny zonao ny manohitra zany misy manohitra tsy raha-pahamehana zao ny Brunel Zafindratrova rariny sy hitriny zany eo ihany koa ataontsika hoe pana presidente ny antemera ampirenena rehefa nisy tranga-kevitra ny voiziny ary nitranga izy tamin'ny mpahamarina hoe tia no lalina tokony andehanana ny firenena ny very zareo mpanohitra ihany koa dia hoe nesorina tsy ho TGV aiza re tompoko isan'izany rehefa tsy mitovy hevitra aminao dia manangana ho fahavalonao zay fa mbo misy zany ve atao hoe politika tsy mahazaka fahamarina ity fitondram-pandrakana ity ary tsy manara-dalana tenentsika zay koa izay manko mahatonga saina atsika rehetrarehetra mitsangana atsika ry malagasy ary fotoanany zao mba hijoroanao mandratsa-vato ho an'ireo mpanohitra ny tsirariny ity manohitra ny tsirariny tsika reo nomenareo vato mba hahafahana mba mahita ny tsaratsara kokoa izay no zava-misy marina koa mijoro hatrany ity misy vidéo tapatapany izay faneho-kevitra kely izay natao ity Tiniky Roberto pisolelaka avolenta miaraka amin'zareo zay koa izay no ela topolasitopovavy azadino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra izay misaotratsika manao salama atsika aby tonga maro manahaky an'izao tsika baka mifaritsy tsika baka ny fotanà eto tokilazy tokovavy salama tika rolahy ho fohy ny fandraisako fitenena satria fananao bebe avao zokolahy teo zay ny antoko TGV zay antoko naory ny filoha Andry Rajoelina antoko zay manana ny maha izy azy eo amin'ny échiquier politique eo amin'ny tontolon'ny politika tsy lefy tanjaka hatramizay ka hatramizay mandalo fisadrana maro na teo ny filoha na nitondra teo na tsy nitondra teo na le tenena hoe na le nantsina hoe nandalo traversée du désert teo foana ary tsy lefy tanjaka amizao atsoazy dia hiatrika ny fividianana sombam-bahoaka atsika hiatrika ny fividianana be ny tanàna atsika ka hitadiavatsika lay maro anisy ananana lay ataona antsoina hoe stabilité politique na ny fahamarina toerana ara-politika tsy vitanay zahay rery zany ary ambaranay fa misokatra tanteraka ny antoko TGV ho an'ireo olona zay vonona hifandraitana anatin'ny firalahiana sy fifankatiavana apetrakintsika soa zay satria ny antony ny atao hoe fisokafa ny atao hoe fiarahan'androana tsy midika fa fivadibadihanao hamaray
sieketsika sasy zay ary angatahana mihitsy zay nivadibadika hatramizay laha mbola misy ao hanampahana fanampahan-kevitra andraisana fanampahan-kevitra tonga andeha hevitra nahamaray avao angatahana amin'ny président hoe zay olo nivaliky abiaby la fatao hoe na amin'ny sénat io na amin'ny solombavy-mahoaka eo miala mba mila fahamatorana ara-politika amizay ty firenetsika ty hiseny fampandrosoana maharitra tompolazy tompivary zay no hoe zay no foy fa dia misaotra atsika mankatelo atsika fa satria zao fa nivola hoe ataoko navalamoa fohifohy avao tiahy amin'ny ity slogan tsika ty hoe isika rehetra miaraka tsy maintsy mandresy Madagasikara tsy maintsy mandroso nareo Antananarivo eto avant-centre zahay baka amin'ny faritany any défense pare nareo zahay koa vonona tompolazy tompivavy